avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manolotra ny vaovao. Global Ciment no ambadik'ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotra ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra ny vaovao. Fomba fanaon'ireo filoha maneran-tany ny fandehanana manginany velany ho ny filoham-panjakana. Ny kolonely Randrianirina Mikael manoloana ny resabe tamin'ny tsy filazana ny diany tany Dubai. Ny fanamafisany solombavam-bahoaka ny Olanjirsorano no isan'ny nanamarika ny andro faharoa ny fifanatrehana teo amin'izy ireo sy ny gouvernement tandroany. Anokatra enquête parlementaire amin'ireo fandikan-dalàna nataony Andry Rajoelina ihany koa ny antenimera Pirenena. Misy fihatsarany ny fivoaran'ny fandrosoany mahaolona eto amintsika araka ny tatitra fahafito ny Idiaso an'i Madagasikara. Ezaka andrasana ankila ny fampihenana ny elanelana eo amin'ny manitra sy ny manan-karena, ho ny teo anivon'ny Ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Adiny 7 amin'izao fotoana ny anaovan'ireo taxi borosana Antananarivo sy Antsirabe. Manoloan'izay, ampiakatra ny saran-dalana ireo taxi borosy etsy amin'ny fahasankarana miazo ny lalam-pirenena fafito manomboka amin'ny herinandro ho avy izao. Ndoboka ponjavonja maika avokoa androany ireo olona manodidina ny 30. Miaramila amin'ny ankapobeny voasariongotra tamin'ny fikasana nongam-panjakana any Benin. Ny any Tsiprian'izay. Akafaliana hatrany tonga kilasy tonga vava no hitsidiany indray ny tokantranonao amin'ny ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampilalamba avao. Manasanao ihany koa anaraka ny any Tsiprian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ny ality. Fomba fanaon'ireo filoha maneran-tany ny fandehanana manginany velany toy ny fanaony filoha Amerikanina sy ny filoha Frantsay ho ny kolonely Randrianirina Mikael. Manoloana ny resabe tamin'ny tsy filazana ny diany tany Dubai farany teo. Nambarany fa ho fiarovana ny ainy no isany antony tsy nanaovana serasera mialoha. Teboka 4 lehibe ankila no antondiany filoham-panjakana tany an-toerana. Araka ny fanazavana netiny teny amin'ny lapa-panjakana iavoloha. Andao arahantsika ny Antsiprian'izay. Tsy i kolonely Randrianirina Mikael irery ny filoham-pirenena, filoham-panjakana nandeha mangingina rehefa misy diale. Fa maro no nanao toy izany toa ny Donald Trump sy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron izay tsy mampilaza ary tsy hitan'ny mpanao gazety raha tsy tonga any amin'ilay toerana alehany. Ho fiarovana ny ainy izay fantatra fa misy mifofo ihany koa no antony hoy ny filoham-panjakana manoloana ny resabe mandeha ankehitriny ny amin'ny diany tany Dubai. Ny fandehana mangingina tsy zarery angamba ny filoha pirenena eto amin'izao tontolo izao mandeha mangingina. Be da be ny filoha rehefa andeha amin'ny toerana izay tsy mbola misy zavatra tsy atokisany dia mandeha mangingina izy. Ohatran'ry Donald Trump ary président ina moa ny filohan'ny Amerikanina mandeha any Iraka tamin'izany fotoana zany. Ry Macron mandeha amin'ny toerana izay ihany tsy mampilaza raha tsy efa any izy zay vao hitan'ny mpanao gazety rehefa tonga tany. Ny sécuritéko manokana no nahatonga any anao aniny satria efa niteny taminareo tany aloha tany fa misy mifofo ny haiko. Izay no nandehanana mangingina. Fiaonana stratezika ho tombontsolon'ny firenena no antondian'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika tany Dubai. Araka ny fanazavana nataony teny amin'ny lapa-panjakana ny avoloha. Fiaonana tamin'ny prince héritier miisa roa sy princesse iray
ary ireo mpamatsy vola. Fifampiresana momba ny logiciel ahafahana manaramaso ny etsiky ny vola eny anivony ny faditseranana, ny seranantsambo ary ny seranam-piaramanidina. Fandefasana tanora misa 5,000 iasa any Dubai. Ny momba ilay teknôlôjia vaovao mamadika ny rivotra ho lasa rano, ny fananganana banque minérale sy raffinerie or ahafahana manaramaso ny fivoakan'ny volamena avy eto antoerana makany Dubai. Ary zavatra mahatsara ny firenena na le tany. Ohatra omeko amin'izany ny logiciel, olona anankiray manana logiciel izay ahafahana manaramaso ny douane io ny any amin'ny aéroport sy ny any amin'ny port. Raha ohatra ka tanteraka io dia eto amin'ny birao koa dia efa mety mahita izay zavatra misy ny fihetsiky ny vola rehetrarehetra any amin'ny port sy ny aéroport any. Mbola anatin'ny négociation tsika zao. Ny anankiray koa dia ny mety ho fandefasana tanora 5,000 miasa any. Mbola anaty négociation daholo zany. So dia zay koa no lazaina ny aloha hoe manokobaka ambava fa mbola anatin'ny fifampiresahana zany, mbola misy ho tonga aty ireo noho izany fifampiresahana zany. Ny tena mahafinaritra zay tena important amintsika raha ohatra ka tanteraka dia ilay teknôlôjia vaovao mamadika rivotra ho rano. Ny faefatra farany ary mifanohitra amin'izay zavatra lazaina atao koa dia somary magaga ihany dia karazana fifanarahana raha ohatra ka tanteraka. Raha ohatra ka tanteraka fa mbola miandry anjareo tonga aorinan'iny fifampiresahana iny ny fampitsanganana an'izany ataontsika hoe banque minérale zany sy ny inona moa raffinerie or mba ahafahantsika manaramaso ny fivoahan'ny volamena eto Madagasikara. Ary raha tanteraka ny fipetrahan'ireo dia mety hisy protocole d'accord. Protocole d'accord fifanarahana aminjareo mba hanarahana maso ny volamena. Raha misy volamena tonga any Dubai ka tsisy taratasy mivoaka avy amin'ireo banque minérale sy ny banque centrale ohatra dia averin'jareo. Zay protocole zay no anisan'ny négocieko tany. Zay ny zavatra lehibe fa maro ny fiaonana natao tany fa mbola ho hitanareo ny toyny. Mahakasika ireo fitaovam-piadiana mahery vaika izay tafiditra eto amin'ny nosy. Nanamafy ny filoham-panjakana fa misy ireo fitaovana ireo izay manosika ny fitondram-panjakana anao ny fisavana trano na ny perquisition satria misy mikasa ambony korontana ary ampiadiny samy sivily eto Madagasikara. Mitady sy misoroka izany ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana. Ireo fitaovam-piadiana ireo izay efa talohan'ny nidirany teo amin'ny fitondrana no efa tafiditra teto Madagasikara, hoy ny kolonela Randrianirina Mikael. Miresaka an'izay dia amin'ny filoham-panjakana tany Dubai izay hatrany miantso ny fitondram-panjakana andray fepitra amin'ny fanelezana tsao sy vaovao tsy marina na tambazotra sosialy. Filoha nasionaly ny antoko HVM androany tsy midika ho famadihana tandrazana ihany koa. Amin'ny fivoahan'ny filoham-panjakana makany velany fa anjarany mametraka sy mijery ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Hoy Rivo Rakodivao androany Rina Fitiavana no mitaritra ny antsiprian'izay. Manoloana ireo resabe momba ny fandehanan'ny filoham-panjakana ny kolonely Mikael Randrianirina tany Dubai izay tsy nampahafantariny mialoha niteraka tsikera sy fanakianana navaivay ao anaty tambazotra sosialy Facebook. Laza ny filoha nasionaly antoko HVM fa mananjo ny filoha mandeha mivoaka ny velany ho fikatsahana ny tombontsoa ny firenena. Adidiny mpitondra ny mitady izay ampandrosona ny firenena na eto an-toerana na mivoaka ny velany. Anjara ny governemanta ny mamaritra ny fotoana tokony anaovana tatitra mazava ho an'ny vahoaka isy ny mangarahary. Ka ataoko fa fanadrodrona sy fanambaniana mihitsy ireny mialatsiny amin'ny fitenenana no ety milazana hoe satria nandeha mivoaka tany ny filoha dia famadihana ny tolony zany. Sasany ary dia milaza mihitsy hoe famadihana ny tanindrazana zany. Fa ty firenentsika ity zany atao ahoana e? Ny firenentsika anie zao tena latsaka katerena mihitsy. Mijery ny amin'ny lafiny politika ny fotoana amin'izao fotoana zao mijery ny lafiny hanarenana ny firenena, anisan'ny fanarenana ny firenena dia ny fijerevana ny lafiny ara-ekonomika mba hanatsara kokoa ny sosialim-bahoaka. Karaha zay ve ny fiaonana andanan'ilay filoham-pirenena dia ho lazaina sy aratsiana ny fomba. Te hiverina amin'ny ireo miantsoantso amin'izany ve te hiverina ny fahalovana teo aloha. Zany ny tolomantsika andao arovantsika itolona nataontsika io. Io ny filoha amin'izao fotoana izao dia andao hiarovantsika hitondra ny amin'ny
zay fanavozana zay. Malalaka ny fanehoan-kevitra na izany miha mahazovahana ny fanaparitana vaovao tsy marina sy fanelezana tsao anaty tambazotra sosialy oetra ny rivotra kodivao mampanjaka ny gabraraka sy ny fanjikan-dalàna zany ka tokony andray fepetra entitra ny fanjakana ifehezana izany manoloana ireo tedi-dratsy amin'ny endrika fanakorontanana ny fireneny. Matanjaka be ny ekipan'ny Andry Rajoelina amin'ny fanakorontanana amin'io resaka vaovao tsy marina io, manipulation des informations. De misy ny olona alaim-panahy hoe zany ny atao fanavozana, zany ny atao fahalalahana. Eto de manao antsoavy mihitsy aloha amin'ireo olona mampiasa an'izay ary indrindra za de miangavy ny fitonam-panjakana ndray fepetra ho an'ireo olona manely tsaoa, manelo lainga tsy mampaninona ny hevitrao raha tsy mitovy ary ny hevitrsika. Ajaina ny hevitrao fa aza foronina ao anatin'ny lainga ny hevitrao. Raha rapitso zany le olona namoaka an'iny ho azony zavatra amin'iny ho adiadina amin'iny ary mety ho voasazy amin'iny de hoe tsy misy fahalalahana ndray ahoana ty fanavozana ty. Eo ny fanjakana ny tokony andray ny fepetra entitra fa eritreretin'ny olona fa gabraraka mahazo mandainga mamorona anapotehana olona anankiray ka tsy zany re olona ny tolomana. Zany fanavozana. Aingana sy miazakazaka ny fampiasana teknôlôjia amin'izao fotoana ka tokony anome lanja ny serasera sy ny fampitambavao ara-potoana ny tompona ndraiky mpanjakana hialana amin'ny fanararotana anaparitaka vaovao mety ampisafotofoto ny saim-bahoaka. Tokony ahay andanjalanja ny vaovao miparitaka ihany koa ny olom-pirenena tsy anainkorebirebena amin'ny endrika mety fanakorontanana ny tiana atao. Avelantsika eo izay fanehoan-kevitra samihafa manodidina ny dia ny filoham-panjakana tany Dubai izay. Fa ny fanamafisany solombavam-bahoaka ny Olanjiro Rano no isan'ny nanamarika ny andro faharoa nandritra ny fifanatrihana teo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny gouvernement tandroany. Ankoatra ny fanazavana ny entin'ny minisitra voakasika manomboka miasa ihany koa ny voanimera manokana hanao ny fanadiadiana momba ny fitantanana ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao. Hanokatra enquête parlementaire momba n'ireo fandikan-dalàna nataony Andry Rajoelina ihany koa ny anteny meram-pirenena araka ny fampafantarana tamin'ity androany ity. Nitohy androany ny fifanatrehana teo amin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement sy ireo solombavam-bahoaka teny amin'ny anteny meram-pirenena Tsimbazaza toy ny mahazatra fotoana ahafahan'ireo solombavam-bahoaka mametraka fanontaniana mangataka fanazavana ary mitondra fanamarihana momba ny asany fahefana mpanatanteraka tamin'ny androany ity niverimberina ny olan'ny angovo herinaratra ary ny rano izay isan'ny notakiana teny an-kianja nandritra ireny tolony fanovana ireny. Malahelo dia matoa président Assemblée nationale fa tsy nivoaka ny sorano ny teny antigny ankehitriny satria tsisy jiro, tsisy groupe ao monsieur le ministre. Ary izay nitakina ity décentralisation ty satria raha solala zany manan-karena tsy tena tsika fa tsy vily solala ka mahatonga délestage matetiky. Bajeref monsieur le ministre ny énergie dia efa vonona amin'ny enquête parlementaire zay hita fa toerana misy olana sy manangerana ny voaka. Mivoaka fa hiara-iasa antsika amin'ny famahana zay olana zay. Andaniny efa mandeha ny fanadahadiana lalina ataon'ireo olom-boafidy eo anivon'ity androm-panjakana ity na ilay antsoina hoe enquête parlementaire momba ny fomba fiasa sy ny fitantanana eo anivon'ny orinasa Jirama atao mangarahara sy ampahafantarina ny vahoaka ny valin'izany hoy ny filohan'ny voamera anao ny fanadahadiana. Ny tanjona ao anatin'ilay izy dia hijerena ny tena marina, inona marina no olana misy eo amin'ny fitantanana ny Jirama. Ny tompona andraikitra ao amin'ny Jirama, ireo mpifanaraka na ireo fournisseur mifandray amin'ny Jirama, ireo mpamanofa groupe sy ireo rehetra manana contrat amin'ny Jirama amin'ny resaka famatsiana solika maro isan-karazany mba hijerena hoe inona ilay mauvaise gouvernance na ilay fitantanana tsy mahomby ao anatin'io Jirama io mahatonga an'ilay olana tsy mety afaka hatramin'izao ny olana ao amin'ny Jirama fa dia ny omaly ihany no iainana androany ka mba hanatsarana ny fitantanana ny Jirama io dia mila fantarina ny tena olana ary rehefa vita ny asan'ny commission d'enquête parlementaire dia tsy maintsy ataony tatra amin'ny vahoaka malagasy. Araka ny voafaritra ao anatin'ny lalàna voafetra ary tsy tokony ohatra ny enimbolana ny fanaovana ny enquête parlementaire
tamin'ny herinandro teo no tafatsangana ity komisiona manokana iandraikitra ny fanadahadiana lalina momba ny zavamisy eo anivon'ny orinasa jirama ity atao famotorana ihany koa ireo mpiara-mombonantoka amin'ity orinasa ity na eto an-toerana na anivelany raha ny fanazavana ankoatr'izay tsy raharaha politika tsotra ny fanokafana fanadahadiana momba ny fitoriany ZNZ any Andrajoel fa raharaha ara-panjakana sy ara-dalàna hoy ny filohan'ny anteny meram-pirenena sy teny Randriana Solineko androany ity araka ny lalam-panorenana tsy maintsy mandalo fanadahadiana parlementaire entitra sy lalina izany tsy misy olona ambony lalàna nizaniza na inona ny fahefana tazominy hoy izy nanamafy tsy maintsy tanterahana ny fanadahadiana momba ireo tsindry fanaparam-pahefana ary fanetsikitsahana ny lalàna samihafa iampangana any Andrajoel eny tsy mazaza arak'izany ny maso ny vahoaka malagasy miandry ny vali ny fanadahadiana amin'ireo raharaha goavana roa ireo andrasana ihany koa hoe hisy sahy anakana na ampihemotra sy anafina ny marina ve ireo solomavambahoaka sa ijoro ho an'ny fanovana hanaraka ny lalàna hiaro ny firenena ka amoaka ny vali ny fanadahadiana araka ny voafaritry ny lalàna. Misy fiatsarany fa miandana ny fivoarany fandrosoan'ny maha-olona eto amintsika araka ny taditra fafito ny IDEAS ho an'ny Madagasikara. Ezaka goavana ary rosona ny fampienana ny elanelana eo amin'ny manitra sy ny manan-karena na ny elanelana eo amin'ny toe-karena ny isa-tokantrano na ho an'ny isa-paritra hoy ny teo anivo ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tamin'ity andro andy ny Antsiprian'izay. Nisy fivoarana ny IDEAS na ny indice de développement humain na ny tondro maneho ny fivoarana ny fandrosoan'ny maha-olona eto Madagasikara na izany miariary ny tsy fitoviana eo amin'ny mahantra sy ny mpanan-karena araka ny tatitra ny RNDS national fahafito makasika ny indicateur de développement humain. Fanambogoavana ny ampienana ny elanelana eo amin'ny mahantra sy ny mpanan-karena hoy ny fanazavana nentin'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola manoloana izany. Antony mahatonga io ny tsy fitovian'ny karama sy ny asa raha ny nambarany. 90% malagasy zany manao emploi informel. 80% ny emploi malagasy asa marefo. Ila tsona zany hoe emploi précaire. Zany hoe asa zany tsy mahavelona. Zany hoe nakapiazan'ny vahoaka malagasy zany dia manao asa zany fivelomana marefo. Zany hoe tsy mahavelona io, tsy mahavita ny zavatra tokony ataony fa misy zany ohatra koa misy zany kategorie zany manan-karena be. Dia zay mahatonga ny teny hoe misy zany inégalité sociale. Tsika ne tamin'ny taona 2009 zany jusqu'à 2023 eo amin'ny 2,9% par an zany ny fiakarany ari-karena kely de kely zany. Zany tsy mahafaka mihitsy hoe anala fantrana satria ny isam-ponina koa miakatra 3% isa taona temintsika. Zany kely zany lizy. Inona makely ny PIB satria tsy misy ny famokarana. Satria tsy misy zany tamintsika karazana hoe politika zany hatramin'izay zany mametraka tsara hoe ahoana ny fomba ahafahana zany manentana ny toe-karena amin'ny famoronana asa zany mendrika sady mahavelona zany hoe emploi décent zany et emploi productif. Mitana ny larana voalohany manana ny tany IDEAS ambony indrindra eto Madagasikara ny faritra Nalamanga. Raha ny tatitra raha toka ny faritra Androy no ambany indrindra tsy mifanalavitra amin'ireo faritra ambiny. Eto Antananarivo sy ny any Tomasina no mivangongo ny asa sy ny vola. Ka izay le tenenina teo io zany misy zany le inégalité sociale. Zany hoe raha mijery kotsiny antsika ohatra dia presque hoe ato amin'ity faritra Nalamanga ity zany no tena hoe zany hoe concentré le asa famokarana. Tsy eo amin'ny resaka hoe fambolena ihany fa na amin'ny sehatra zany industrial sy amin'ny sehatra service ohatra zany ohatra hoe eto zany zone misy ny zone France ohatra. Eto dao zany ireo sehatra rehetra reo zany resaka varotra sy ny tariny dia ohatrany hoe zay zany mahatonga an'le hoe eto amin'ny faritra Nalamanga zany no hoe mba ambonimbony zany le nivoan'le IDEAS satria eto zany misy asa famokarana bebe koa. Eto mibetsaka asa bebe koa par rapport any amin'ny faritra anatin'le izy. Tondro iray ao anatin'ny IDEAS ahafantarana fa mbola manitra ny firenena ny PIB isam-batan'olona izay ambany ny any Madagasikara oharina amin'ny voafaritry ny banky iraisam-pirenena. Ny fitariana ny toe-karena makany amin'ny famokarana hiteraka asa mendrika sy karama mahavelona no tsy maintsy atao lara-pahamehana hoy ny ministra tompon'andraikitra androany nandritra ny fampahafantarana ny tatitra nasionaly andian'ny fafito ho an'ny IDEAS Tetsy Ivandry.
Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity ala ity namoaka fanapahana momba ny fangatahany filohan'ny anteny mera-pirenena fitsarana avo momba lalam-pandrenana androany. Ambaran'izy ireo amin'izany fa tsy manilika ny fananganana vondrona parlementera iarahan'ireo solombavambahoaka niala tamin'ny vondrona nisy azy teo aloha ary lasa tsy miankina lalam-pandrenana araky ny hita ao amin'ny andininy voalohany. Na izany aza tsy afaka maneho hevitra ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana amin'ny fananganana plateforme pour la majorité présidentielle eo anivon'ny anteny mera-pirenena noho izany tsy voafaritra ao anatin'ny lalam-pandrenana araka ny voalaza ao amin'ny andininy faharoa. Filohan'ny anteny mera-pirenena izay nangataka ny hevitry ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana amin'ireo solombavambahoaka lany tamin'ny IRD izay nametra-pialana sy ireo tima niala tao anaty vovonana firaisan-kina ka nahatonga ny famoahany zao fanapahany zao. Fanohizantsika ny fampalalam-bavao mitaky ny fanesorana ny talier général ny APMF na ny agence portuaire maritime et fluviale ny syndicat ny mpiasa araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Maro ireo fandikan-dalàna tsy fetezana miseho anivon'ny APMF atao anatin'ny herinandro ray hoy ny fanambarana nataon'ny syndicat SIPAM androany ka natonga ny fitakiana. Manoloan'izay miantso ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana izy ireo hamahaingana ny olana hialana misavorivory sy ny fitokonana samihafa. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Taky anay ny fanafoanana avy hatrany sy tsy misy atakandro ny fanendrena rehetra izay tsy ara-dalàna sy mifanohitra amin'ny tableau des emplois manan-kery eto anivon'ny APMF satria fanitsakitsahana mivantana ny fitsipoka amin'ny feny ny fitantanana ny mpiasa izany. Taky anay tsy misy atakandro ny fanesorana ny talier général imperinasa satria tsy mahavita manantanteraka antsakany sy andavany ny andraikitra izay nankinina taminy. Meloinay ny fampidirana ireo mercenaire avy any ivelany izay hoentina androba sy animba ny APMF. Mangataka amin'ny fomba ofisialy n'Andriamatoa ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro izahay mba hiditra an-tsehatra avy hatrany satria efa lasa olana lehibe ara-pitantanana, ara-tsosialy ary ara-pilaminana izao raha mitranga eto anivon'ny APMF izao. Raha tsy misy fandraisana andrakitra mazava sy haingana dia hiroso amin'ny fitokonana fahobe ny piasan'ny APMF rehetra manerana ny nosy manomboka ny alakamisy ho avy izao. Hitantsika eo ny fivoarana izay fitakian'ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ny APMF zay. Fadiny valo amin'izao fotoana ny anaovan'ireo taxi borosy mampifandraina Antananarivo sy Antsirabe. Manoloan'izay ampiakatra ny saran-dalan'ireo taxi borosy etsy amin'ny fahasankarana miazo lalam-pirenena fafito manomboka ny herinandro ho avy izao. Fa tiantoka ny an'ny tompon'ny fiara amin'izao fotoana ho ny mpitantana ny tompom-piantsonana ka antony andraisana fepetra ankehitriny honina saina. Hiakatra ny sarandalan'ny taxi borosy miainga etsy amin'ny fasan'ny karana manomboka ny alatsinainy izao ary anatin'ny fotoana voafetra noraisina ny fanapahan-kevitra noho ny faharatsiny ny lalany. Antananarivo Antsirabe dia efa mampikaikainy fa tsy eo ihany fa miala eto mahazo patongany Tiliara, mahazo eto mandra-patongany Amorondafa, Belo Siritsirbierna tsy lazainy antsona, mahazo eto dia mahazo any Sud-Est sy Faritranosy Fort Dauphin lavaka dia trépidation rano dia maharitra any amin'ny adiny valo any hoany Antananarivo Antsirabe, Ambatolampy Antsirabe 5 heures du temps ary Tananarivo Ambatolampy 3 heures du temps. Dia misarika kely ny mpanjifa rehetrarehetra itododo ety amin'ny fasankarana zay fa misy mifrena ataona hoe forsety dia miakatra mandritra izao amin'ny herinandro zay afisenay any amin'ny birao rehetrarehetra hiakatra kely ny frais dia misy fotoanany ihany koa nefany dia mandritra ny fety io mandra-pahatonga ny 15 janvier dia miverina amin'ny laoniny indray ankoatr'izay nanamafy ihany koa ny mpitatitra eo amin'ny toby fiantsony fasan'ny karana fa tsy mihevitra ny hiala eto izy ireo manoloana ny resaka mandeha amin'ny famondrana eny amin'ny gare routière fisandratana Ambohimanambola. Manao antsoavo ny fitondram-panjakana mba handravitra ka hifanolotanana aminay amin'ity gare routière ity satria ty gare routière ity no lehibe indrindra eran'i Madagasikara fa saingy mbola tsy gare routière izy raha miohatra ny Andotapenaka Makia sy ny Ambositra Amoronmany. Fa izahay hatreto dia mijanona eto amin'ny fasankarana matozay manajary an'ity fa tsy misy resaka Ambohimanambola handeha hoany na dia nandeha izy amin'ny train urbain dia tsy mbola misy resaka fantatra hatreto fa mifantatra fotsiny dia manajary an'ity zay dia hipetraka eto amin'ny tompom-piantsona amin'ny fasankarana.
raha ny fampitam-baovao ray miroso amin'ny fanamboarana ireo point noir amin'ny lalam-pirenena fafito amin'izao ny eo anivony ministera ny asa vaventy. Ijanona ny atsirabe zay sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tontosa atao amin'ny faritra Vakinankaratra Androany ny famindra-pitantanana teo amin'ny taleparitra teo aloha sy ny taleparitra vaovao izay voatendry tantanany fitaliavam-paritra ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Andrindrina Andriamiaritsokolo Antsirabe. Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy androany talata fahaenina amby folo ny volana Desambra 2024 teto amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra ny taleparitra eo anivony ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina izay voatendry ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao Andriamatoa Andry Jean-Jacques. Nisy ny fifamindram-pitantanana izay natrehan'ny prefet Antsirabe sy ireo olo-manan-kaja maro ary ireo mpiasa eo anivon'ny fitaliavam-paritra mponina aty an-toerana. Lara-pahamehana hoe ity taleparitra izay voatendry ity ny fanovana ary ahafahana mitondra fanovana ito amin'ny faritra Vakinankaratra dia miainga avy amin'ny tsiraray izany fanovana toitsaina izany ary anisan'ny tena imasoana mandritra ity fitaom-pitantanana ity dia fanomezana lanja ny firaisan-kina amin'ny alalany fanaovana asa tana maro sy ireo fanampiana maro samihafa ainga avy eo anivony ministera foibe. Ahafahantsika mitondra fanovana eto amin'ny firenena dia miainga avy amin'ny mponina tsirairay avy, miainga avy amintsika olombelona tsirairay avy ka isan'ny masoantsika be indrindra amin'ny fitantanana ny fitaliavam-paritra sy ny mponina sy ny firaisan-kina eto Vakinankaratra ity dia ny fanakakezana akaiky kokoa ny mponina, fanakakezana akaiky kokoa isika vahoaka ary indrindra fanomezana lanja ny firaisan-kina amin'ny alalan'ny asa tana maro, amin'ny alalan'ny fanampiana maro samihafa izay misy ao anivon'ny ministera ary izaran'izany sy anatanteraka an'izany ara-drariny ho an'ireo olona izay tena sahaza azy mba tsy isin'ny atao hoe kinamanamana, isin'ny atao hoe fitongolanana satria mahafantatr'olona fa hitondra araka ny rariny sy ny hitsy. Tsy miandrela fa asa vetrany hoy ity taleparitra mponina eto Vakinankaratra ity ny atao ary ny asa akaiky indrindra dia ny asa tana maro na ny IMO izay ampiasana olona manodidina ny 4,000 eo amin'ity volana Desambra 2024 sy 2025 ity. Eto dia ny asa akaiky indrindra ho an'ny faritrantsika dia ilay IMO izay ampiasana olona manodidina ny 4,000 eo izay endrasantsika tokony ho alohan'ny krismasy ity no anatanterahana izany ary efa misy distrika izay everina azo azy io fa mbola tsy afaka tena lazaintsika aloha ilay izy satria indraindray lasa manao kobakambava tahaka n'izay mpanao politika nisy teo aloha fa ny aleony eny amin'ny terrain no anamarina azy. Araka izany dia tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy androany talata fahaenina amby folo ny volana Desambra 2024 ny taleparitra vaovao izay voatendry ny fitondram-panjakana hitantana ny ministeran'ny fitaliavam-paritra mponina sy ny firaisan-kina eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Fatontosa omalotolakandro ihany koa ny famindram-pitantanana teo amin'ny prefeny Mahajanga teo aloha sy ny vaovao izay natao tao amin'ny lapany faritra koatra ny asa birao atao lara-pahamehana ny famindriam-pahalemana ao anatin'ny faritra Boeny hoy Nicolas Rabenandrasana prefeny Mahajanga nandritra izay famindram-pitantanana izay. Anja Robert Kolo Mahajanga. Ny lafy ny fandriam-pahalemana izay iarana amin'ny OMC eto Mahajanga no atao lara-pahamehana ankoatra ny asa ao anaty birao amin'ny mahalehibe ny fileovana azy ho an'Andriamatoa Nicolas Rabenandrasana izay voatendry ho prefeny Mahajanga atao anatin'ity repoblika ny fanaovazana ity ny solo an'Andriamatoa Toky Farana Zo lehibe ny fileovana teo aloha. Vonina satria io tsy zavatra hoentina misandry ny fitondrasana prefecture fa hoentina amin'izay maha-administrateur civil zay ka ataoko fa mety ho sahaza ny tenako zany zay tsy miambo havita moatra ny teo aloha fa hiezaka mba hanao tsy hanala baraka azy tamin'ny asa rehetra vitany teto. Ny laram-pahamehana moa zany ohatra ny amin'ny tany rehetrarehetra ankoatra ny asa anaty bureau fa ny tsy fandriam-pahalemana. Ny tsy fandriam-pahalemana zany tena hita hoe misesilany eto Mahajanga tsy maintsy mbola hiara ivory amin'ireo organisme mixte de conception na ny OMC hiara ivory anatanteraka ny fandaminana rehetrarehetra satria tsika zao miroso amin'ny farany taona. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana zay efa misy amin'ny andavanandro mety voameka hirongatra koa sanatria amin'ny ankatoky ny fety zao. Manakaiky ny krismasy atsika, manakaiky ny taom-baovao atsika, tena voameka tsy tery lalana ny ratsy dia hiezaka zany mba hampandry fahalemana ny vahoaka mba hanaovana fety milamina
eto amin'ity tanànany Mahajanga ty zay ny tena laharam-pahamehana voalohany mba azony vahoaka tsapain-tanana. No hazavainy teto fa tsy mitsabaka amin'ny asany lehibe ny distrika rehetra ny préfet ny Mahajanga fa saingy manara-maso, manoro ary mamalavala ny asan'ireo lehibe ny distrika rehetra ato anatin'ny faritra Boeny. Totosany tolakandro ny alatsinainy 12 ny volana Desambra teo moa ny famindram-pitantanana teo amin'ny Andriamatoa Tokifarana Zo préfet ny Mahajanga teo aloha sy ity préfet vaovao Nicolas Rabenandrasana ity. Dia izay ihany koa no entsika misendvetivety ao anaty tokafoy aza misaraka aminay ary. Anay baka toliara toy mamboly raha maro ako tsy tia balahazo karakarainay malagasy lafarina zato isan-jato fikarinay eto atoerana manify sy maivamaivana ery raha andoky raha matsiro sy mora levony andramika zaho an'io no mampiavaka amin'ny malagasy. Des pneus robustes et de qualité, c'est BKT. Conçus pour résister à toutes les conditions, ils assurent performance, longévité et fiabilité sur vos terrains agricoles. Pour vos remorques, tracteurs, motoculteurs ou moissonneuses, faites le choix de la solidité signée BKT. Disponible dès maintenant chez Océan Trade au sein d'Agro-Industrie. Cette année, moi j'aurais aimé que papa et maman ils font vacances à Dubaï. Dubaï? Mais cette année, Cosmos il fait son gagnant et il va partager son lot avec mes pays en voyage pour 2 à Dubaï. Chez Cosmos, Noël sera grandiose cette année. Pour tout achat du 3 décembre 2025 au 18 janvier 2026, participez au Super Tombola sans lot, sans gagnant. Premier lot, des vacances pour 2, tout frais payé à Dubaï. Deuxième lot, TVTCL 85 pouces. Troisième lot, réfrigérateur side by side. Quatrième lot, salon complet. Cinquième lot, moto 5K. Sixième au 100e lot, 95 bons d'achat d'une valeur totale de 30 millions d'arias. Cosmos est trop génial. Maman, papa, on y va? Cosmos, votre partenaire de confiance. Roapolo taona na mécanicien ana hatramin'izay nampiasako ny fitaovana aimtop sady vita tsara no aingana ny asako afa-po daholo ny client niova aimtop afa-po tanteraka ianao koa miva aimtop. Aimtop, faire la différence. Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina aza safidianana tsy tia ny bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil manakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatatry soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy revo izay tiany Innan moto tena tsare sady matanjaka no maharitra afinaritra mitonga zay cross tsy matetena fa moraka zay feno mazay semicross namandeha lavitra tsisy atahorane fa tena tsisy no sady mafe mahazo aina mitaingina azy Watster andao madama tsika ividy alefa Vidiny moto 5 anao ary aloha tsikelikely miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente à crédit mirindra ao amin'ny magasin Cosmos irery any 5 la route vous appartient. Ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana dimy amby folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana ny atao hoe kalitao amiko dia izay mafiorina sy maharitra
hafa mihitsy ny global ciment satria mora ampiasaina angampiasa izy ary mahafapo hatrano ny vokatra azo ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka feno fatokisana miaraka amin'ny global ciment fantatro fa ho mafiorina ny tranonay ho an'ny fotodrafitrasa rehetra ataonay dia global ciment ihany no atokisanay mety amin'ny asa rehetra tsy miova ny kalitaony mahomby hatrany tena manaraka ny fenitra takiana global ciment no ambadika ireo nofinofy ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra global ciment ho mafiorina ny hoavy. Et si la partie commençait ici, entre amis, en famille ou entre collègues, chaque moment devient inoubliable. Stray Club, là où les beaux moments se partagent. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Olujabe, mila connecté. Olujabe, ikifinete. 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 Kifinete, kifinete. Yes, yes, kifinete. Kifinete, kifinete. Yes, yes, kifinete. Kifinete, kifinete. Yes, yes. Grâce à Netmont 25 000 et ses 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 Go de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322, étoile 8, dièse. Chez Batimax, la qualité se construit entre vos mains. Et pour les fêtes, vos outils préférés passent en mode réduction. Du chantier à la créativité, tout prend forme avec Batimax. Des offres exceptionnelles jusqu'à moins 70% sur vos produits préférés. Découvrez tous les univers Batimax, sanitaire, luminaire, carrelage et bien plus encore. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity alay ity. Misa raiky amby telopolo ireo voafonja natao batisa atao amin'ny fonja ny Tsefany sabotsy lasa teo. Ka teratany sonony ray tamin'izy ireo. Mitaky ny andravandro rafimpanjakana misa efatra lehibe. Eto Madagasikara ihany koa i Marie Golamali. Maro ireo mpanao sity mahery amin'izao akatoko ny fety zao indrindra ny any Anosibe sy ny manodidina. Santionany tamin'ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androan'ity. Toy ny mahazatra, ireto indray ireo vaovao nisongadina atao anatin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androan'ity. Voafonja tao amin'ny fonja ny Tsefa misa raiky amby telopolo no natao batisa ny sabotsy lasa teo, ka nisan'izany ny teratany sinoa iray. Efa ela no tao ampony ireo voafonja ireo izao fanirina izao, ary tanteraka tamin'io andro ny sabotsy io ny etahitan'izy ireo iaina fiainam-baovao. Nanome voninahitra ny fotoana ny fanatrian'ny talen'ny departemanta Homonory, ny pastora Rakotomalala Midzotsiry ary ny pastora Ratovo Arson Davida Olivier, homonier mendraikitra ny fonja ny Tsefa. Tsara ny vokatra ho an'i Madagasikara nandritra ny fiadinany amboaran'ny Afrika tamin'ny Lazarone Pentathlon moderna izay notanterana tany Moselle Bay, Afrika Atsimony 10 hatramin'ny 14 Desambra lasa teo. Norombainy Rakotony indray na Aaron Manjak. Sokajy U19 zazalahy individuel tamin'izany ny medaly volafotsy. Nahazo medaly limo ihany koa i Rakotomalala Andriamizaka Jules Godefroy. Sokajy senior zazalahy individuel ihany koa. Tafavena teto ny tanindrazana omaly izy ireo rehefa avy niatrika ity fifaninanana ity. Fananao antsoavo amin'ny filohampanjakana ny kolonely Randrianirina Mikaela ny solombavam-bahoaka Marie Golamali.
fitakiana amin'ny maha-olom-pirenena tsotra azy ny fandravana ny anteny-meram-pirenena, ny anteny-meran-doolona, ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana, ny seni mba ho tena ho fanavozana marina no iseho eto amin'ny firenena. Ny arana hita ho izy fa noho ny fifidianana no karakarain'ny HCC sy ny seni no natonga ny fitakiana. Tsy matoky sy manana iaifoana amin'ny mpitondra ny vahoaka, noho ny tsy fisiany mangarary amin'ny fitantanana teo aloha. Nisy ny elanelana teo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka, nisy ihany koa ny vondron'olona no henona no ny hafa, nanjaka ny fandrobana, ny herisetra, ny kolokolo sy ny ramatahora isan-karazany noho i Marie Golamalirana no ny heviny tao anaty ny pejy Facebook-ny. Ankehitriny, mbola misy hoy Marie Golamaliny tsy maty voalavin-kibo ary zatra ny lalan-dririnina. Nisy ny tolom-bahoaka ary samy nitondra ny anjara biriky ny olo-pirenena toy ny Jeanne Zaida sy ny maro hafa. Betsaka ny fitakiana fa ny zava-dehibe hoy izy dia ny fanavozana marina, anadiovana ary ahafahana manarina ny Madagasikara. Ankoatra izay, isan'ny vaovao nisongadina tao anatin'ny pejy Facebook ny vaovaon'ny Ikolo TV ihany koa ny fahitana mpanao sito mahery iray tamin'ny andro atoandro tena nosy be tamin'ity androany ity. Mila mailfoana fa ny ratsy tsy kely lalana indrindra amin'izao ankatoky ny fety izao. Lafomba vao hafa tokony haingeny fotony ny fikarakarana ny antota taratasy tany rehetra azona ny karatany. Hoy teo anivon'ny syndika AGF izay ivondronan'ireo mpiasa eo anivon'ny birao ifotony fananantany eto Madagasikara. Ireto farany izay mitaky ny hanomezana sehatra ireo matianina amin'ny fananantany amin'ny famolavolana ny lalàna vaovao mifeny fananantany eto Madagasikara. Daniela Minoaso. Komuna Enjato amin'ny 5 sy 9 vianatra eto no ahitana birao ifotony fananantany eto Madagasikara. Vitsy ihany koa ny mpiasa misehatra amin'ny fananantany, antony mampitsoka ny fikarakarana ny antota taratasy tany sy ny famoahana ny karatany eto amintsika. Ny dingana rehetra amin'ny famoahana karatany rahateo izay tsy ny komuna tahaka ny teo aloha intsony no mandray an-tanana azy, hoy ny filoha-hevitry ny syndika AGF. Ny lasa mahataran'le famoahana an'le karatany taloha zany izy io raha nandeha ny fanokafana ny birao ifotony fananantany dia ny procédure rehetrarehetra na ny dingana rano rehetrarehetra dia vita teo anivon'ny commune. Tateo aoriana le izy lasa mandalo any amin'ny topo, dia avy eo mandalo any amin'ny district. Reo olona reo anefa raha ny tena fahazahoako anazy sy ohatrany maro ihany ny asa sahan'ny zareo anatin'le izy chef district anazy ohatra be dia be ny asa andraikitra sahany amin'le izy eo no mety malasa hoe somary sakana kely an'le izy zany amin'le procédure zany lasa ny tompo fa tsy ohatran'ny taloha. Vesatra ho an'ny komuna hatramin'izay ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa ny birao ifotony fananantany, ka antony angatan'ireo syndika ny mpiasa ny ampidirana ny karaman'izy ireo anatin'ny budget général de l'État na anatin'ny teti-bolam-panjakana. Ireo matianina nampisehatra mivantana amin'ny fananantany izay tokony homena sehatra amin'ny famolavolana ny lalàna vaovao, mifeny fananantany raha ny fanaizavana trany. Amin'ny ankapobeny zany tokony mahafantatra tsara hoe inona ny andraikitra sahan'ny birao ifotony fananantany, ohatra hoe ny any amin'ny fitsarana zao dia tokony hafantatra tsara hoe zao ny andraikitry ny mpiasan'ny birao ifotony fananantany ao anatin'io sehatra asa io. Ohatra hoe any amin'ny filakevitra le dikana dia inona ny andraikitra sahan'ny filakevitra. Mila mahafantatra zany ny filakevitra hoe zao le atao taratasy tao amin'ny birao ifotony fananantany dia zao ny fanapahan-kevitra avoakan'ny filakevitra. Fa lasa tsy mifankahazo zany ny hevitra avoakan'ny filakevitra sy ny atao taratasy aty amin'ny birao ifotony fananantany ohatra. Dia mety tsy mifankahazo ihany koa ny didy avoakan'ny fitsarana sy ny fehiteny avy aty amin'ny birao ifotony fananantany ohatra. Dia tokony samy mahafantatra ny andraikitra n'izany ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny fampahafantarana sy fampifanana an'ireo mpisehatra rehetrarehetra voakasika ireo hoe inona ny anjara andraikitra ny tsirairay avy ao anatin'ny fanatanterana famoahana ny karatany. Isan'ny mampidi-bola anatin'ny kotapom-bolan'ny komuna amin'ny alalan'ny sara ny karatany, ireo etran-tany ary ny famadihana ireo karatany ho lasa titra fananantany any amin'ny topo sy domaine ireo mpiasa ny birao ny fotony fananantany. Izy ireo izay mangataka ihany koa ny ampitoviana lenta ny fitaovana omena ny birao ifotony fananantany tsirairay avy, manerana ny nosy raha ny antsoavo hatrany. Atao raha mipitso eny Ambotsaina ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny constitution nakam, izay fitaovana nomerika entina namorana ny fanangonan-kevitra sy ny fandraisana anjara ny olo-pirenena. Olo-pirenena nanambatra fomba fijery sy talenta noho ny angan'ny hevitra ka nahazo tohana ara-teknika nahafahana nanorina ny constitution nakam.
Isan'ny zava-dehibe amin'izany ny fiantohana ny mangarahara indrindra anatin'izao fakakevitra amin'ny fanarenana ny firenen'izao. Andao arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Ny loha hevitra moa anatin'izy io dia nampitondraina ny hoe lohateny hoe ny fanabeazana sy ny lalam-pandrenana inona no olana satria maro dia maro ary raha te hanova firenena na te hanatsara izany sika dia tena hoe ny fanabeazana no fitaovana tsara indrindra ozy le namantsika afrikana anankiray Nelson Mandela marina dia marina tokoa izany mila beazina aloha ny olom-pirenena ary mila mahafantatra hoe raha te hanova nyity constitution anankiray ity inona no olana no anatin'izany dia misy ireo ataontsika solotena mpikaroka, misy solotena mpianatra izay miaraka amintsika eto moa izany afaka tafatafa miaraka amin'izy ireo isika. Misy ireo mpanofana, misy ireo mpikaroka ary misy koa ireo mpampanofana izay ezahantsika hoenao daholo. Ny hevitra izy ireo mba ahafahan'ny malagasy ny olom-pirenena manana hevitra na éclairage kokoa ahafahany manomeza heviny ihany koa zany mahakasika an'izay fanabeazana sy lalam-pandrenana izay. Nanatanteraka fanambarana ny fikambanany mpanao gazety faritra Atsimo andrefana manoloana ny fitoriana nataon'ny filohan'ny fikambanana Vahatsety Vezo arao ny mpanao gazety Nambintso Jean-Marc Kady maestro avy amin'ny radio sy télévision sy teny Toliara. Maro mivesatra ny ampangana azy ny tenan'izay tsy tao Toliara ny 3 Novambra. Izay fotoana nisy korotana nandritra ny hetsika festival tany an-toerana. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Sekenay ny filazana fanisany nanakorontana ny seho antsehatra natao tao amin'ny Jardin de la Mer ny 3 Novambra lasa teo. Marihiny etoana fa tsy teto an-toerana izy tamin'ny fotoana nisian'io korontana io. Raisinay ho faniratsirana ny asa fanaovan-gazety ny mahaolona ny tsindry nataon'ny filohan'ny Vavea National. Izay mametraka fitoriana amin'ny vesatra Association de Malfaiteurs Coups et blessure volontaire sy nilazany fa tokony hitondra fifonana aminy ny namanay maestro. Tianay kosa nefa no mitondra etoana fisaorana manokana ho an'ny filoha mpanorona ny Vavea sy ireo notable Vavea izay tsy manaiky na nanao sonia io fitoriana io. Isaoranay hany koa ny avy amin'ny fitsarana eto Toliara. Tsara ho marihiny etoana fa ny mpanao gazety dia milaza ny vaovao misy fa tsy sanatria fitaovana entina hanaratsiana sady tsy natao hanilihana ny tsy fahombiazan'ny fikarakarana. Magataka ny alavana ny analavana ny certificat de consommabilité oertona ho an'ny coopérative ireo mpitatitra ireo mpanao sira ao Toliara amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny fitakiana ihany koa izy ireo ny hanajanonana ny fividianana ny ôdra izay efa nampitarainy ireo mpisihatra nandritra ny volana maro. Andao arahantsika ny antsiprian'izay. Iray taona izany no fetra angatahana ny mpanao sira eto Toliara ho an'ny coopérative. Manoloana ny famera ny fanjakana ny certificat de consommabilité ho iray taona izay voafetratra amin'ny 2 herinandro eo ihany raha ny fanazavana. Angatahan'izy ireo izany amin'ny mahasaritra ny fikarakarana ity taratasy ity izay sady mandany vola no mbola any Antananarivo ihany koa. Aza ampijalinareo zahay amin'ny certificat de consommabilité satria miankina an'iro azoanay mivarotra ny siranay kanefa feranareo koa ny certificat de consommabilité hoe coopérative reto tomboky dia amenareo santaona avao hanovana azy. Une semaine avao na 2 semaines dia fa tapitra 2 semaines zay dia hanafatsy consommabilité Antananarivo ndraiky. Or tsy vita reo latsay moa vao vita consommabilité zao ary mbo andoavam-bola koa hanovana ny ka eto zahay dia mangataka aminareo tompona ndraiky zany hamorana ny fanomezanareo ny consommabilité io. Safe zay fa sahira amin'ny asa fanaovana traitement ny ôdinareo mbo sahira koa consommabilité zao sakasakara ny siranay. Mba amenareo tao raiky zay tena angatanay tao raiky angatanay ny consommabilité amenareo zahay coopérative. Fa olana bevata ho anay laha iro hatanareo kisantony zao nefa zay maro zahay eto. Etsy ankilany mbola tsy nivahatra ny olana ireto mpanao sira manoloana ny fividianana ioda. Efa nisy moa ny fihaonana tamin'ny ministera raha ny fanazavana, saingy hatramin'izao mbola tsy misy resaka, fa baiko indray no tonga, fa tsy mahazo mivoaka ny sirany raha tsy misy ioda. Ity farany izay mbola vidina any Morondava raha ny fanazavana hatrany. Nisy baiko baka Antananarivo, manomboka izao nareo tsy maintsy manao iody, ary tsy maintsy misy logo nareo, zay vao mahazo voaka ny siranareo. Nefa iody tsy ananan'ny fitondrana mpanjakana fa iody ny Morondava ro nalahy havily aminay toy. Ary zay le magaga manino amidy fa hatrizay manino moa amena maipoana efa nihaona amin'ny ministera zahay ny industria
dia nanome promesy ny ministère industrie hoe ndao fa atany atsohela zay ministère telo dia hiantso anareo ny ministère santé zany sy ny commerce ary ny industriel hatram'izao dia miandry zay dia tsy zay raha misy fa dia baiko bakany midina bakany fa sy baka amin'ia tsy haintena baka ministre eo na baka amin'ia fa zay zavatsy mahazo anay hoe tsy maintsy atao radalana siranareo nefa niody tsy misy fa hoavy ananky zao ty riaky bevata ho vakivaky barazy hoavy norany vakivaky barazy nefa tsy vita morany manao an'ireo ka tsy hamenareo ody zay no tsy ampamilinareo sira zaka hinanino eto zay dia manao atsoavo tena atsoavo amin'ny fanjakana raha tena fanavaozany ty mba jerenareo kaiky zay mpanao sira araka izany dia ahina ny mety hiakara ny vidin'ny sira atoato koa manentana ny fitondram-panjakana ireto mpanao sira eto Toliara hamaha izany olana iainany izany. Manohitra ny fikasana amindrana ny fitantanana sy ny fanesorana ny mpitantana faritra rovana Bongolava Maitso Paul Berger eo fokon'olona sy ny vondron'olona ifotony ary ny sojabe amin'izao fotoana izao. Fikasana izay ampangana izy ireo ho karazana famotihana andreo arena sarobidy ao amin'ity faritra rovan'ity ka bain-loano mitatitra ny antsipriana izay. Tompona andraikitra iray eo anivon'ny fitalevam-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjaf ao Sofiano voalaza fa mikasa anesotra ankeriny an'ireo fikambanana miandraikitra ny faritra arovana Tandavanala Bongolava Maitso izay mirefy 8,20 sy 9 hektara ao amin'ny distriktin'ny Port Berger ny fitarenany. Tsy manaiky izany ireo vondron'olona ifotony ny fikambanana ary ny ray aman-dreny sojabe any an-toerana ka manaitra ny fitondram-panjakana Foibe hijery akaiky momba ity fikasana izay everin'izy ireo fa amotika ny toerana manana ny arena isan-karazany ity. Misy miteny fa io Bongolava Maitso io karazana fikambanana efa orphelin zany hoe tsy manana ray reny mitaiza tsony dia gaga sy talanjona zahay izy io moa zany zavatra azo ambara tena ny fahatanay azy somary gagagaga ihany zahay satria mba hitanay maso fa tegna miaro mafy tokoa zany ny tontolo iainana io Bongolava Maitso io indrindra moa amin'ny faritra arovana izay misy ato agnatiny district ka gaga zahay na azo taratasy avy tamin'ny zareo hoe misy mikononkonony agny ary misy magnaratsy hoe tsy miasa hony tsisy lagnazy izany fikambanana Bongolava Maitso zany izay diso tanteraka manaitra nareo tompona andraikitra agny président zay am'fagnavaozana atao premier ministre indrindra manao ministre ny tontolo iainana mba hijery manokana ny zavatra mahazo manjo anay indrindra moa manjo reto izay mpikarakara Bongolava Maitso. Maro ireo arenina sarobidy tsy hita afa-tsy eto amintsika no hita sy voatahiry ao amin'ity Tandavanala ity antony mahasarotiny ireo fokon'olona sy ny ray aman-dreny any an-toerana komina misy 5 ao amin'ny distriktin'ny Port Berger ary ampany amin'ny distriktin'ny Mambokony no misy ny faritra rovana Bongolava Maitso. Maresaka iraisam-pirenena vetivety midoboka ponja vonjo maika avokoa androany ireo olona manodidina ny 30 voasaringotra tamin'ny fikasana noga mpanjakana Tobinin vesatra ny enjehana azy ireo ny famadihana tanindrazana sy ny fanakorontanana ny filaminana anatiny. Amin'ny 7 Desambra teo no nilaza ireo miaramila tamin'ny fahita lafim-panjakana tany an-toerana faraizan'izy ireo ny fitondrana ary miongana ny filoha amin'ny pirenena any an-toerana. Ny andron'io ihany voasoroky ny tafika tany an-toerana ny fikasana nongam-panjakana. Ny tafika beninoise izay nahazo ny fanohana ny Nigeria sy la Frantsa ka nahafahana nisoroka ny fanonganam-panjakana tany an-toerana. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahantsika ho any androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandra-pitafa ho amin'ny rapitsondriary tomboky lasy tomba veloma tokoa. Assurance Art,
Dimampolo taona ny ilanao. Za a présenté Ni Vava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Ça a présenté Ni Vava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.